Dia mbola fara-tafaradalana aminao ny tenako tompolay tompokivavy amin'izao alina izao manatitra ny araba asaina hatrany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isan'ny songadina ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao moa nikasika indrindra ny fivoriana tsara-potoana ny anteny miera-pirenena izay ny farana tamin'ny farany herinandro teo moa izay fantatra moa fa dia nasy mpanitsiana ny firafitry ny birao maharitry ny anteny miera-pirenena mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana sy asandahalo kosa any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny dia mifindra monina mihitsy ireo distrika ponina ao ireo ponina zafady ao amin'ny distrika Namboasary atsimo noho izay asandahalo miverimberina izay fa ankoatran'izay kosa mahakasika kosa ny tsy fisian'ny gazy amin'izao fotoana izao dia misy ireo izay tena mampiakatra avo roeny ny vidin'izay gazy izay raha mikasika ny arina kosa dia amin'ny ankapobeny tsy dia nahitana fiakarana firy ny vidin'ny arina manasanao ary anaraka ny vaovao atsika hatramin'ny farany hosantaritsika indrindra raha moa ao anatin'ny vaovao manasongadina ny ako ny fivoriana tsara-potoana ny anteny miera-pirenena izay vitany farany herinandro lasa teo raha moa ny asan'ny komite ad hoc androany dia nentina teo anivon'ny fivoriana azony be sy ny marina trehana ny volavolan-kevitra momba ny fitsipika anatin'ny anteny miera-pirenena vola ravoavy sy tsirakotarson mitondra ny andindinin'izay nentina teo anivon'ny fivoriana iarahan'ny solombavam-bahoaka ny volavolana fitsipifehezana eo anivon'ny anteny miera-pirenena fitsipifehezana izay nitondran'ny komite ad hoc eo anivon'ny anteny miera-pirenena fanitsiny ny firafitry ny birao maharitra ka toy izao izay firafitry ny birao maharitra izay araka ny soso-kevitra avy amin'ny komite ad hoc filoha iray filoha lefitra enina questeur telo mpapakateny na rapporteur généraux roa ary mpapakateny lefitra roa ny solombavam-bahoaka PMP izay mihevitra fa tokony tsy isintsony ny adevitra momba ny fitsipika anatiny no laniny ny komite ad hoc raha ny tatitra vonjimaika aloha nataony komisiona taminay PMP ary tsy maintsy mbola ataondry zareo koa moa zany rehefa miditra ny assemblée plénière dia isorana azy ireo aloha satria afaka izy ireo nandravona an'ilay volavolana fitsipika anaty anakiroa dia naravona ho anankiray ao misy zavatra na samihafa moa anisan'izay ny hoe ny isany filoha lefitra zay nisy nanao proposition ny ohatrany enina sy ny sisa nefa n'izay moa hatreto zany dia anisan'izay mitazona ny hoe tsy ampiakarana ny isany filoha lefitra fa mitazona an'izay hoenina mandrakariva misy nanao proposition koa ny sasany hoe mbola samy volavolan-kevitra daholo angely izy hatreto hoe misy nanao proposition hoe bon nampitombona anankitelo ny questeur anankitelo ny rapporteur général dia alefa ho membre ny bureau permanent reny sy ny sisa zany rehetrarehetra no hitako hoe fanovana raha ny firafitry ny bureau ny antemiera-pirenena fa dia mbola hiditra amin'ny adihevitra moa rehefa amin'ny assemblée plénière fa mino aho fa tsy dia hisy adihevitra lavantsony angamba ny raha ny fiheverako azy satria ny commissionna rotota na ny solitenan'ny commissionna tao amin'ny PMP na ny solitenan'ny commissionna tao amin'ny mapara dia fa saika nahita foana zany ny maromaritra niraisana ka mino angambany fa hita ihany ny maromaritra niraisana rehefa tonga amin'ny assemblée plénière ho an'ny mapara kosa dia andinindroa izay mikasika amin'ny firafitry ny birao maharitra sy ny momba ny fomba hifidianana eo anivon'ny anteny miera-pirenena no averin'izy ireo fa tokony dinihany solombavam-bahoaka lalina miainga avy any amin'ny vahoaka nika miainga avy any amin'ny exécutif ny inona tenara ny fitsipika hifehezana ny anteny miera zany unanimité lay atao hoe sotsy azo valosana angeza loatra moa zay teny zay tsy hoe ny tena ny te hialokaloka amin'izany fa mba ilaina kosa zany mba ahafahana manao hevitra hiaro ny tena fa tsy sanatria ianao hoe azo atao enquête fa rehefa any amin'ny arrestation vao miatra le izy miantso tsy mety zany ny anankiray koa ty le hoe contrôlable par la fisque ianao déclaration de patrimoine nefa fomba fanao tamin'ny 2004 zahay dia efa tamin'ny fametrahana ny mpianko dia efa rehefa tafapetraka ray volana amina fitantanana raharam-panjakana dia manao déclaration de patrimoine fa tsy misy an'izany hoe voatery any amin'ny ACC anao atao dia transmetevany any amin'ny fisque tsy anana fahalalahana mihitsy le izy tsy dia hoe misy atahorana raha ho an'ny tenako manokana fa ho an'ny assemblée amin'ny ray manontolo teritreritra hoe sao dia flambanina le izy ary sao dia nge profo anankiray efa azo ilazana fa misy crise institutionnelle leto ka sao dia efa misy eritreritra zavatra hafa mihitsy mba hampisavorovorany ty androm-panjakana.
resaka ihany koa ny diditsy volana 7.4 tsipika ohatraohatra ray ny solombavam-bahoaka mampara ny anankiray tiako atsipy efa teniko izy ty tamin'ireo solombavam-bahoaka namako ny fisian'ilay ordonnance ny ainga avy any am-panatanteraka teo iny zay no tamin'iny herinandro iny vo nahita nefa le izy efa tany amin'ny fiandohan'ny avril hono no nivoaka ny anankiray a nyteny foana ary nanafatra foana sao dia angatahany ny ratsana dia omena angatahana ny sandra dia omena dia avy eo ny loha mihitsy no alaina le izy a message tiana ampitaina dia tsotra pratique parlementaire iraisam-pirenena mbola tsy nisy an'izany hoe mikasika ny fanovana mpikambana eo anivon'ny Promaharitra dia mazava ny toerany Mapara fa tsy misy fifidianana azo tanterahana raha tsy voaongana ny roapahatelon'ny solombavam-bahoaka ny Promaharitra teo aloha raha ny feo mandeha eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia tsy azo idivirana ny amerenana amin'ny fifidianana amin'ny Promaharitra aoriana ny fandaniana ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena dia angataka fivoriana manokana ny solombavam-bahoaka anaovana ny fifidianana ny Promaharitra ary andinihana ny diditsy volana 7.4 tsipika ohatraohatra ray